Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika ry havako malala tratra ity talata faha 1 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ny vobe ny sampana sekoly alahady ho antsika ry havako dia ny filazantsara masina araka ny marika. Marika toko voalohany. Marika toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo aminaran'i Jesosy. Ny andohan'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Arak'izay voasoratra ao amin'ny Isaiam-paminany hoe indro izao maniraka ny irako ialohanao izay amboatra ny lalanao. Injany misy feony miantso mafy any anefitra hoe amboara ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalaka-lehany. Dia niseho Jaona izay nanao batisa tany anefitra ka nitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka. Dia nandeha nanatona azy ny tany Jodea rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema ka nataony batisa teo amin'ny onon'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotana. Azona ny tafilamba volon-drameva ary fikiboditra no tamin'ny valahany ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary nitory izy ka nanao hoe avy ao aoriako ilay mahery noza ka tsy mendrika iondrika hamany fehikapany aza. Izaho efa nanao batisanareo tamin'ny rano fa izy kosa hanao batisanareo amin'ny fanahy masina. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fiandohan'ny filazantsara araka ny marika moa no resahana eto ry havako. Ny filazantsara marika izay marika nanoratra azy fa ny ao ambadiky ny filazantsara araka ny marika dia i Petera. Fantatsika tsara fa ny filazantsara dia mitantara ny fiainan'i Jesosy, ny andohan'ny manomboka any amin'ny nahaterahany raha ohatra ka miresaka amin'ny Matteo sy Luka isika, ary miafara hatrany amin'ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny akarany tany an-danitra. Satria miresaka amin'ny fahatanteran'ilay famonjena nataon'Andriamanitra tany alohan'i Jesosy ny filazantsara dia ireo nisy ireo vavolombelona nanatitra maso izany fahatanterahany fampanantenana izany dia ny apôstôly. Filazantsara ny filazantsara izany dia izay milaza fa tanteraka ilay teny nomen'Andriamanitra, fampanantenana nomen'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Genesisy, fony vao nanota aza ny olombelona hoe hamonjy ny olombelona Andriamanitra. Ary ny apôstôly izay vavolombelona nanatitra maso izany dia nanoratra ny filazantsara. Marina loatra fa tsy hoe apôstôly ihany akory fa nisy fantsiana fanatsarana tena nelanela ny vanim-potoana reny teny ny filazantsara. Ka ny tao ambadiky ny filazantsara araka ny marika dia izay miantoka ny fahamarinana ny tantaran'ny marika, ny filazantsara araka ny marika dia Petera. Marina loatra fa i marika dia fa vavolombelona nanatitra maso ny fijalian'i Jesosy satria mpianatry Jesosy i marika na i Jaona marika. Izay karazan-drazan'ny sekreteran'ny Petera niaraka tamin'ny Paoly izay nanoratra ny filazantsara voasoratra voalohany indrindra ity tany Roma, satria tany Roma no nisoratana ny filazantsara araka ny marika. Tany Roma izany nanomboka ny rédaction ny marika dia nanaraka taty aoriana ny filazantsara hafa. Ka azo lazaina ho avy amin'ny Petera ny tantara izay nisoratan'ny marika momba an'i Jesosy. Dia amin'ny marika raha dia ny filazantsara dia manomboka eo amin'ny Jaona mpanao batisa. Amin'ny Luka dia hafa, misy hoe manomboka amin'ny tetiarana, misy hoe manomboka amin'ny krismasy sy ny tahaka izany. Fa ny marika dia natombony teo amin'ny Jaona mpanao batisa ny filazantsara. Ary ilay filazantsara dia izao nanomboka teo amin'ny ministeran'i Jaona, teo amin'ny asan'i Jaona, ilay atao hoe filazantsara ho tsika teo. Fa raha toa ka mijery antsika ity toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo ity dia tena miresaka mihitsy ny momba ny Jaona izy. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo dia iresahan'ny marika ny fototraran-tsoratra masina ny orenan'ilay ministeran'i Jaona mpanao batisa.
ary ny andininy faefatra ka hatramin'ny fadimy kosa de miresaka ny votoatin'ny afatra izay afatra nentiny Jauna mpanao batisa. Ny andininy fahenina kosa de milaza ny fiainan'ny Jauna na koa ny mombamomba ny ataotsika hoe ny maizy azy any Jauna. Raha ohatra ka mijery lay fototra ara-tsaotra masina ny ministeran'ny Jauna de raisiny eo amin'ny Malaky 3 sy ny Isaia 2 hoe Jauna de tsy iza tsekory fa Jauna dia ilay irak'Andriamanitra elo lalana ilay firazantsara de Jesoa. Jauna dia irak'Andriamanitra elo lalana ilay tena firazantsara de Jesoa. Jauna ilay nanao antsoavo, Jauna ilay feo miantso any anefitra manao hoe amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Jauna zany dia fitaovana izay nanomanan'Andriamanitra ny fiavinay lay tena mpamonjy zao tontolo zao dia Jesoa. Aoriny Marka amin'ny testamenta taloha amin'ny soratra masina ny ministeran'ny Jauna mba hahatonga ny olona, hahatonga ny filazan'ny afatra Jauna ho maro toerana tsara, satria betsaka ireo olona misalasala ny amin'ny hoe Jauna ny amin'ny filazantsarany Jauna, nanamana koa ny amin'ny toritenin'ny Jauna, ny amin'ny afatra Jauna de betsaka no misalasala. De Marka eto de manindry mafy mihitsy fa tena ara-tsoratra masina mihitsy ary indrindra fahatanterahany faminaniana mihitsy ny ministeran'ny Jauna. Io mo hitantsika tsara fa rehefa ohatra ka ao anatin'ny fitaovavahana protestanta isika na fitaovavahana rehetra mihitsy ary tokony ho izy, fa indrindra ny protestanta de ahatsapahantsika an'izany hoe isaky ny misy zavatra, ohatra hoe misy zavatra atao dia misy fototra ara-tsoatra masina iorenany. Ohatra hoe manao batisa de misy andinin-tsoatra masina iorenany. Mandeha ny mariazy dia misy andinin-tsoatra masina iorenany. Na koa misy ny fandraisan-tanana de misy andinin-tsoatra masina iorenany. Zay le hoe sola scriptura. Arak'izao tahak'izao ataony Marka izao mihitsy hoe inona ny fototra iorenan'ny soratra masina, iorenan'ny ministeran'ny Jauna dia io Malaky 3 Isaia 2 io tahaka ny fanaontsika andavanandro any amin'ny fanjakana. Ohatra hoe raha any amin'ny fanjakana ianao ka amoaka anangan-javatra na ataotsika hoe anorina zavatra de tsy maintsy ara-dalàna izy, de misy an'iny texte iny ohatra hoe vu la convention de Genève, vu la constitution na araka ny lampandrianan'i Madagasikara, araka ny lalàna ohatra zao, araka ny décret ohatra zao, de zay vao avoaka lay lalàna, zay vao aorina lay ataotsika hoe lay fikambanana na lay asa na zavatra tahak'izany. De zay mihitsy koa ny ataony Marka eto hoe ity Jauna saingy melohany nanolorany any Jauna dia napetrany tsara aloha hoe io eny lay andinin-tsoatra masina iorenany io ministera io. Raha toa ka mijery tsika zany lay andinin-tsoatra masina de zavatra anankiroa no resahany io andinin-tsoatra masina io. Voalohany de zao, Andriamanitra rehefa maniraka mpanompo dia maniraka mpanompo Andriamanitra ary hanohy hanatanteraka ny asa zay ampanaovin'Andriamanitra azy, ny mahampanompon'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra dia zay asa tian'Andriamanitra ataony no ataony. Hoy izy hoe indro za maniraka nirako hialohanao zay amboatra ny lalanao. Lay iraka zay ampanaovina lay iraka irahan'Andriamanitra zany de tsy hoe iraka manao zay mahafinaritra azy fa iraka hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary na iza ny kristianina am-batan'olona raha manaiky ho irak'Andriamanitra na antsoin'Andriamanitra ho irak'Andriamanitra dia ho tsy maintsy voalohany mahamaiky azy de ny sitrapon'Andriamanitra. Niza kristianina, niza mpino ka nandray zay antso izay na natsoin'ny tompo ho vavolombelona de zao ny tenin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra, ny mahirak'Andriamanitra tsika. Itsika kristianina zany de zao tsy ny sitrapontsika ny mahirak'Andriamanitra tsika
fa ny sitrapon'Andriamanitra mahiraka Andriamanitra. Antsika dia Jaona mpanao batiso zany tsy ndriny marika tsara fa iraka hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ialoha lalana an' Jesosy moa zany mazava ho azy zay io. Fa ny faharoa de zao ny iraka mpanaovin'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra tahaka ny mpinina, tahaka ny fiangonana, zay tahaka ny Jaona mpanao batiso izy de zao iraka izay tsy hoe milaza ny sitrapon'Andriamanitra ihany na manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany fa izao koa iraka izay velona miteny mampanompon'Andriamanitra tsika de tsika miteny, tsika misahy hoy izy miteny manao hoe feony miantso mafy any anefitra. Inona moa any anefitra? Any amin'ny toerana zay mety tsy hay tsisy ninina aza. Ny mpanompon'Andriamanitra de zao tsy miankina amin'ny olona mihitsy ny afatra zay teneny, zany hoe tsy hoe voatery anao zay afaly ny olona raha miteny hoe ina moa ny aliany any efitra, ny dikany efitra de ny hoe afatra tsy miankina amin'ny olombelona, afatra tsy natao feo, tsy natao hijerena olombelona fa afatra Andriamanitra madiodio. Zay le hoe antso any anefitra, afatra tsy miankina tamin'ny olombelona, afatra tsy miankina tam'ilay mpitoro ny filazantsara akory ary. Ka raha mitentsika manao hoe inona lay fototra iorenan'lay ministeran'ny Jaona na fototra iorenan'ny ministeran'ny fiangonana mihitsy koa de zao afatra izay ho an'ny olona any anefitra, ho an'ny olona reraka, ho an'ny olona mangetaheta, afatra zay tsy miankina mihitsy amin'ny mety ho fahendren'olombelona, afatra tsy miankina am'izay mety ho fahalalàn'olombelona, afatra miankina madiodio amin'Andriamanitra. Raha ohatra ka mitentsika za manao hoe ny filazantsara de izao melony andraisan'ny olona ny filazantsara satria pero lalana ny filazantsara eto ny afatra Jaona, melony andraisan'ny olona ny filazantsara de zao tsy maintsy mandalo an'izany antsoina hoe fahafoana tena izy. Tsy maintsy mandalo an'izany io filazantsara io zany de zao raisin'ny olona ao anatin'ny fahafoana tena, izay le hoe efitra raisin'ny olona ao anatin'ny fanetretena, raisin'ny olona ao anatin'ny fahatsapana fiankinana amin'Andriamanitra. Ary dia ny fototra iorenan'ny ny ministeran'ny Jaona eto zany de zay hoe ny filazantsara dia raisina ao anatin'ny fanetretena, ny filazantsara dia raisina ao anatin'ny fanekena sy fakatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Jaona zany io lay mpanompon'Andriamanitra, ny rain'Andriamanitra mba hialoha lalana ny filazantsara ny Jesosy. Fa hotsika hoe rehefa naorony marika tsara lay filazantsara zay naorony marika tsara ny ministeran'ny Jaona dia mikisaka kosa marika amin'ny manao amin'ny 14 sy ny 15 de milaza ny afatra Jaona izy. Milaza ny afatra Jaona izy de tsy inona ny afatra Jaona fa batisan'ny fibebahana na ny batisan'ny fibebahana ho amin'ny famelan-keloka. Melohan'ny filazantsara zany, melohan'ny Jesosy Kristy Tompo, melohan'ny famelan-keloka tolotry ny Tompo eo amin'ny hazo fijaliana, melohan'ny fahasoavana zay omen'ny Tompo antsika amin'ny fitsanganany tenany maty sy ny fandresen'ny fahafatesana ho antsika de zao mitaona antsika izy hibebaka, mitaona antsika izy hiaiky ny fahotantsika. Io filazantsara io zany zay raisitsika amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy de izao mitaky fahatsapana, mitaky etaeta famonjena. Ny filazantsara zay renesitsika, ny filazantsara zay toriana amintsika io dia filazantsara izay raisina ao anatin'ny fahatsapana hoe za Tompo tsy tanteraka, za Tompo tsy mendrika, za Tompo mila famonjena, za Tompo mila famelan-keloka, za Tompo mila anao mba hamonjy ahy. Jereo tsara fa i Jesosy isaky ny manasitrana ao amin'ny filazantsara dia mametra-panontaniana foana manao hoe mino ve ianao? Vonona ve ianao? Mahatoky ve ianao? Ary dia izay lay pelo lalana ny filazantsara. Ny filazantsara zany dia raisina ao anatin'ny folonaka rehefa folonaky ny fanetretena.
ary zay mety ho mampamafimafy ny toritenin'ny Jaona mpanao batisa hoe ry taranaky ny mena rano hitantsika any amin'ny Luka sy Mateo lay toritenin'ny Jaona mpanao batisa mafy satria te handonaka lay fo vato, te handonaka lay hamadika lay fo vato ho lasa lonaky ny filazantsara ary lasaky lonaky ny filazantsara rehefa mandre lay tenin'Andriamanitra, rehefa mandre lay toriteny tahaka ny toritenin'ny Jaona hoe mila miova ianao, mila mandray lay fahasoavana ianao, mila misokatra amin'ny fahasoavan'ny tompo ianao. De afako mpanompon'Andriamanitra isika, mpanompon'Andriamanitra ny fiangonana. Ny asan'ny fiangonana dia aorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha mipetraka eo amin'ny toeran'ny Jaona mpanao batisa ny mpino, ny fiangonana dia aorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa izao ny asan'ny fiangonana koa dia izao mitaona ny olona mba hatsiaro fa mila famonjena. Ny asan'ny fiangonana, ny asan'ny mpino tsirairay dia izao tao amin'ny tompo isika handray hitaona ny hafa ho amin'ny fibebahana. Fa ny fahatelo farany dia ny fahenina ka hatramin'ny fahavalo dia milaza kosa ny momba ny Jaona, ny fitafian'ny Jaona mpanao batisa. Io dia mitafy volondrameva izy fehikibodotra ary mihinana valala sy tantely rempy, zany hoe olona onareo amin'ny teny frantsay hoe tsy intéressé. Jaona mpanao batisa zany io dia tsy olona zay nifahatra tamin'izao tontolo zao, tsy olona tia rena, tsy olona tia rendrarendra, tsy olona nanana fifikirana tamin'ny fahatsaran'izao tontolo zao, fa niaina tamin'ny fahatsoram-piainana. Dikany hoe tantely rempy dia niankina tamin'Andriamanitra, dikany hoe volondrameva dia niankina tamin'Andriamanitra. Ary dia izay fahatsorana zay no ambarany markany amin'ny ministeran'ny Jaona, zany hoe eto zany marka dia manazavany hoe io filazantsara zay hoentina amin'ny alalan'ny hoentin'i Jesoa io dia izao nisy pelolalana, ary ny pelolalana dia izao olona ny amatarana ho azy dia izao tsotra izy, feno fanetretena izy ny Jaona io, ary olona niankina tamin'Andriamanitra izy. Jaona mpanao batisa moa dia ao anatin'ilay vondrom-pivavahana antsoina ataontsika hoe vondrom-pivavahana na groupe ataontsika hoe karazana fikambanana na tokom-pivavahana antsoina hoe eseniana izay mpitoka-monina miavaka amin'ny fiarahamonina, tsy fiarahamonina zay tsy le miaina ao anatin'ilay zao tontolo zao hoe miaina amin'ny fiainan'izao tontolo zao, fa mitoka-monina tany amin'ireny tanàna indray makintsika nahitana hoe lavabaton'ny Qumran Mateo aorianan'ny ady lehibe faharoa zay nahitana ny baiboly vita dika tsipriany zay an'ny eseniana reny, an'ny eseniana Jaona mpanao batisa sy ny namany zany dia eseniana, olona nitoka-monina, tsy tahaka ny fariseo na tahaka ny sadoseo na tahaka ny zelota, fa olona nitoka-monina, niataka ny fiarahamonina mba hiaina ny fiainana madio tsy hifangaro amin'izao tontolo zao. Ary dia eto dia asehon'ny marika fa misy alay tahaka amin'ny Jaona, misy toetra tokony alain'ny mpino tahaka amin'ny Jaona mba ho mpitoro ny filazantsara izy, mba ho tena afaka handray an'i Kristy izy, mba ho tena ho mpitory an'i Kristy izy. Dia izao misy ohatra alaina tahaka dia izao fiainana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny olona zay ho mpitory ny filazantsara, ny olona zay ho mpitory ny afatr'Andriamanitra dia olona zay miaina araka ny tenin'Andriamanitra, manokatra ny lalana mety mihidy aza ho an'ny hafa mba handray ny filazantsara. Olona miaina ny tenin'Andriamanitra, mitory ny tenin'Andriamanitra, olona zay mitaona ny olona hiverina ao amin'Andriamanitra, mitory ny fibebahana, ary olona zay manana fahatsoram-piainana. Afako ity talata ity sika dia omen'ny tompo zany afatra izany momba ny Jaona mpanao batisa, afatra momba ny Jaona mpanao batisa, pelolalana an' Jesoa. Dia tian'ny tompo isika hanana toetra miaina ny soratra masina tahaka ny Jaona. Tian'ny tompo isika mba olona aomby tahaka ny Jaona amin'ny asa zay atao, dia mila olona zay manana fanetretena, manana fiainam-panahy zay tsy mifamatotra araka ny tenin'ny Jaona apôstôly tandremo aza ty zao tontolo zao. De engadravako malala ho tsapanao
fa io filazantsara zay netiny Jesosy Kristy tompo io zay torina aminao isaky ny alahady any am-piangonana renao etsy de zao mitaky fo mibebaka ny mandray azy. Raha tsy fo mibebaka, raha tsy fo madio, raha tsy fiainana feno fanetretena de zao toy ny mandalo an'ny filazantsara. Marina loatra ny teny Isaia io nge tsy miverina foana amin'Andriamanitra raha io teny io raha io filazantsara torino io tenin'Andriamanitra io raha tsy mahavita zay efa nampanaovina azy fa izao tena mety kosa izy anefany mandalo. Mety mandalo izy tahaky ny rano eo lamosiny kanaka raha toa ka tsy vonona ny olona handray azy. Marina fa fahasoavana ny fandrenesana ny filazantsara, fandraisana ny filazantsara fahasoavana, saingy zao misy kosa ny pelo lalana ny filazantsara de zao ny fo misokatra, ny fahavononana iaino, ny fahavononana ndray, ny fanekena mba ho tsy mendrika ka mangetaeta famonjena. Miavaka anatin'ny fotoanany karemisika de engany atsiaro sika fa zava-dehibe ny fanetretena, zava-dehibe ny fanekena iaino an'Andriamanitra, zava-dehibe ny etaeta mila an'Andriamanitra, mila ny famonjen'Andriamanitra, ny etaeta teo vovonjy. Zany dia afatry Jauna mpanao batisa ary tiany Marka ho takatritsika manao hoe milony ny atongavan'ny filazantsara de mila tsapanao fa tianao Andriamanitra, mila tsapanao am'ty kareny ty fa te amela heloka anao Andriamanitra, mila tsapanao am'ty kareny ty fa Andriamanitra dia maniraka ny fiangonana, maniraka olona ary te aniraka anao koa hitory ny fibebahana ary te aniraka fanahy masina zay hibitsika mangina ao am-potsika mba hiovatsika saina ho amin'ny fibebahana. Ivavaky sika. Tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny soratra masina zay mampianatra anay ny amin'ny ministeran'izao no nampanao batisa. Mampianatra anay hanana fanetretena, mampianatra anay hitory ny filazantsara-nao, mampianatra anay raha teo koa hiaina ny soratra masina fa ny hirakao ny mpino tahaka anay, ny kristianina tahaka anay de miaina ny teninao ary nataony rainao hanokatra lalana hitory fibebahana mba handraisany manodidina anay ny filazantsara. Tompo de ataovy tahaka an'izao zay manana fanetretena, ataovy mitory ny fahalebiazanao Jesosy, tsy ny mahazay anay no zava-dehibe fa ny filazantsaranao Jesosy. Ka iteny tahaka an'izao manao hoe tsy mendrika iondrika ama ny fehikapana aza. Tompo de ampianary ray hanana fanetretena eo natrehan'ny fahalebiazanao mba hatakaranay ny filazantsaranao, handraisany ny filazantsaranao. Ta eo ara ny tontolo andronay an'io Jesosy, ho tontolo andro ahitanay fifaliana, ho tontolo andro hatsapahanay ny fahasoavanao, ho tontolo andro hatsapahanay fa ao aminao ihany misy ny fiainana. De vaingio ny fonay Tompo mba hibebaka, mba hiova, mba tsy ho amin'ny fahazarana no andrenesany ny filazantsara fa amin'ny fahatserovana fa mitaky fibebahana amin'ny vanim-potoana ankehitriny ianao ary mitaky fiovampo aminay ankehitriny. De vaingio Tompo ny tanindrazanay, vaingio ny fiainanay mba ahatserovanay fa ny fiainana miaraka aminao Andriamanitra no fiainana tsara indrindra. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Amen.